Nihena ny isan'ireo olona tsy manan-kialovana voahango ny tompon'andraikitra an-Tananarivo Renivohitra nandritra ny fahamehana ara-pahasalamana araka ny fanazavan'ny Lantoarijaona Rajaonson lefitry ny ben'ny tanàna misahana ny kolontsaina sy ny fampivoarana ny fiarahamonina. Misy hoy ny tenany ireo ankizy izay noraisiny fikambanana samihafa an-tanany ary eo ihany koa ireo olona izay efa nanaiky ny hiverina any amin'ny toerana niaviany. Amin'izao fotoana izao dia miisa roa ireo toerana andraisana ireo olona marefo ireo eto an-Tananarivo dia ny centre social an-tananan'ny Zato sy ny madikapy ny sotry izay toeram-ponenana iandraiketa ny ministeran'ny mponina. Noho ny fidiran'ny mpianatra mianatra mantsy dia nafindra teny isotry ireo olona tsy manan-kialovana izay natoby teny amin'ny EPP-nansana miisa 590 eo ny eny Zato ary manodidina ny 100 eo ny eny isotry. Raisin'ny kominana an-Tananarivo Renivohitra tanteraka ny mahakasika azy ireo. Ny fiainana manontolon'izy ireo dia raisiny kominana an-Tananarivo manontolo miaraka amin'ny mpiara-monina antoka aminy sy amin'ny ministeran'ny population, ministeran'ny mponina moa zany. Dia ny tafo aloha zany ny trano dia tato izy ireo no mipetraka, ny sakafo, ny fahasalamana sy izy rehetra mandidina ny fiainan'ny olona zany dia raisina an-tanana manontolo atao anatin'ity toerana ity. Taly eo amin'ny 700 mahery eo ny olona zany izay niraisina teny an-dalambe napetraka tamin'ny toerana anankiroa, ny voalohany dia eto amin'ity toerana Zato jerevantsika izao ity ary ny faharoa tany am-boalohany dia tany amin'ny EPP nansana.